eny ary asaiko ampanajana isika rehetra toplasyy tongovavy hiaraka hitindinika amin'ny vahintsika ndre mato tahina Razafinjoel nafatarana azy moa dia efa kandida tamin'ny fifidianana filoam-pirenena ary kandida ihany koa tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo zay nafatarana anao ndre mato tahina Razafinjoel ary ankehitriny mandeha hatrany ny fiainan'ny firenena aiza ho aiza mety ho fomba fijerinao aloha ny ara-politika amin'izao fotoana zao ndre mato tahina Razafinjoel. Ye misaotra marina tokoa hoe candidat ny tena fa ny anay moa ny fandehan'ity raharaha ty dia ady ho atao an'ny firenena. Ny fanoherana ataonay dia fanoherana ny fahantrana, fanoherana nireo ataoko hoe principe valeur zay heverinay fa mitondra fahantrana ka zay no mahatonga anay hoe ny politika aloha zany amin'izao dia mbola mahitsy zay mbola tsy mandroso. Nisy tokoa le teny tafariny hoe tsy mahantra ny firenena fa sambatra azatiny fa malagasy ny manana tapa-hafatesana ambany indrindra amin'ny firenena tsy miady anisany ambany indrindra sika manodididina amin'ny 7 taona. Inona ny dikan'izany za hoe tsy fahantrana? Anisany manana ny tapa-hafatesan-jaza taux de mortalité infantile ambony indrindra sika. Inona ne zany? Inona ny antony? Ny antony dia satria tsy manana fitaovana ny hôpitaly, tsy manana mpanafody ny hôpitaly. Zany ny antony hoe fahantrana fa tsy afaka tsisy mesurena fahantrana amin'izany hoe fifaliana zany fa rehefa maty ny zanakao, rehefa maty ny havanao, tsisy fanafody, tsy manam-bolonao midy fanafody dia zany ny antony hoe fahantrana. Ny antony faharoa itenenay mahantra ihany koa dia ny tsy fandriampahalemana zay miteraka fahafatesana ihany koa. Eto amintsika misy ny antsonay fanendahana atoandro be ny tsisy mahalala zany tsika rehetrareo misy toerana tena manendaka atoandro any anatin'ireny fitateram-bahoaka reny misy manendaka amin'ny andro atoandro noho n'inona noho ny tsy fananana zany fanendahana zany tsy felam-boly zany tsy hoe sanatria anao Michel Albert hoe mahafinaritra anao manendaka fa voatery ianao anendaka. Zany hoe vahaolana koa ve zay ndre mato tahina Razafinjoel zany ohatrany hoe endriky ny fahantrana ny tiako tenenina ho antsika le ny teny hoe tsy mahantra zany ny gasy. Zany ohatrany hoe rariny zay aminao? Tsy rariny, tsy mety fa rehefa ny zanaka ao marary za man zay ny any zavatra mba tiako marihana mihitsy ary tena averiko eto foana na milatsaka na tsy milatsaka dia averiko ny a dia hôpitaly mpanjakana malagasy foana ny a no hitsaboky ny tenako. Ny reniko maty tany amin'ny hôpitaly mpanjakana, ny dadako ny didina tamin'ny hôpitaly mpanjakana, zany didina tamin'ny hôpitaly mpanjakana, ny zanako ny didina tamin'ny hôpitaly mpanjakana. Rehefa miaina ianao, rehefa mahita an'izany ianao any dia mahita amin'ny fahantrany olona, mahita ianao hoe misy olona milahatra fanafody miaraka amin'ny taratasy dia rehefa tonga eo amin'le pharmacie izy dia miverina, tsy manana izy, tsy manana nefa zanaka ao nateraka ao. Ny fananana arena koa ve sy ny fiarina tena miankina foana amin'ny fitondram-panjakana ndre mato tahina Razafinjoel ny tsiraray samy mandray an-tanana ny hoaviny tokoa? Tsy mety zany ny tsirairay mandray an-tanana zany, ny tsirairay ny miezaka fa hiteny aminao ary vao nandray ny COI tsika teo. Ny COI dia vondrona anankiray misy firenena marobe ao ary ny firenena ireo dia firenena manana noho ny firenentsika na tiatsika anazy tiatsika. 1,5 million no touriste tonga ao Maurice isan-taona, 1,5 million. Zany hoe ny tsika ray-pafolona amin'ity nosy lehibe ty. Inona moa mahatonga ny touriste tsy tonga nefa ny touriste mitondra asa ho an'ny malagasy rehetra, manomboka amin'ny chauffeur, mpivarotra, mitondra asa be ny hôtely dia reny indray no miteraka asa avy eo ahafahan'ny olona tsirairay mba mivelona. Tsika zao mpanao gazety dia ahafahan'ny olona mividy gazety, rehefa mandeha ny hôteliny dia mba mividy gazety izy dia eo ny olana. Fa maninona ary le touriste ny tsy tonga zay ve miankina aminao sa miankina fitondram-panjakana eny tsy fandriampahalemana tena mamay be zao ny lalana potika. Ahoana ny ahafahan'ny touriste tonga eto nefa etsaka kely adany ray ao Maurice tsisy tsy fandriampahalemana, tsy manidy trano ny olona lalana faran'izay tsara. Samy hafa ne le izy azo tenenina azo vazavazaina hoe hiaraka amin'ny COI tsika ifandray amin'izao tontolo zao tsika amin'ny lafiny rehetra fa ny olona tsy adala mihitsy
tsy tonga eto amintsika nefa eto amintsika misy an'izao zavatra rehetra endemika zany hoe tsy hita amin'ny firenekafa fa matoa izy tsy tonga eo koa moa ny fanimbanany mialatsiny fa tena mahitsy zany tsisy idirako tsisy idiranao ny orinasam-panjakana ary Madagasikara maty izy zao tsy manana vola international atsontsika inona ny dikany apekarin'ny olona avo be ny sara-pitaterana i New York Paris New York zao teneniko anao 12 heures de vol izy rehefa promotion izy dia tonga hatramin'ny 20 euro tafidina zay le hoe mandeha ny concurrence 20 euro Madagasikara Paris adiny folo adiny 200 roanjato sy arivo izy zao no vonoina fananina avy ny ary Madagasikara no politika ahafahan'ny hafa manjaka tokana amina tarifa ray any le fanoerana resahako anao ndresaka voamerany Ramasimbe Indiana sy eo moa ianao teo misy tetikasa goavana koa am'izao evela fa vaolana koa ve zany Andriamatoa tahina Razafinjoelina hoe misy an'ity hoe espace commun na hoe valabe iraisan'ny Ramasimbe Indiana ahafahana mifanakalo ara-barotra sy ahafahana mamokatra tsika mbola mananatra any amin'ny 7 hatramin'ny 20 tapitrisa hektara ahafahana mamokatra manorana ary mety miavaka kokoa tsika raha mihoatra n'ireo firenena samihafa ireo noho ny haben'ny tanytsika 17 tapitrisa hektara tsika ne tena mandosy malalaka tena malalaka ary tsy adalan'ny filoratsiraka tamin'izany fotoana zany mba nanana mpikasanany hoe anondrana amin'ny taona 2 arivo na tsy aron'izany daholo tsika raha nandalo ny sekoly firenena mandroso izy amin'ny taona 2 arivo mbava dia afaka mamatsy ny mponina ho aminy ary mamatsy ny ambom-bava ny manodidana ary ireo fifandraisan'ireo aloha tsy adintsika aloha fa ny COI rery zay le mahatonga antsika sao dia lazain'io le zanatany fa tsika koa ne membre ny SADC SADC COMESA zany hoe tsy le relation internationale tsy misy fa raha iteny aminao zao andao ary tsika mokatra ndao ary iteniteny foana tsika ndao tsika mokatra eny atapoketsa fotsiny tapoketsa lala mahajanga RN4 inona ny antony tsy andehananao eny insécurité jiro hôpitaly raha marary enynao dia hoa izy sekolo any zanakao fa rehefa manao zao ny fitondra fanjakana hoe ndao mba hanao hôpitaly manara-penitra dia mahazo teny marary any marary satria ny ilaina raha manao lalana zao hoe ndao anao ty lalambe ity satria anao nyteny ty hoe lalana ratsy manao lalambe mikodana inona ny safidinao anamboatra lalambe efa 5 taona zay tsika io zao le téléphérique teneniko anao 160 millions de dollars 160 millions de dollars zany tena lafo zany lalana ianao fa efa nakany Tsirabe tatoato anelanelana Ambatolampy sy Atsirabe zao raha 100 kilometatra 50 lalatany Ambatolampy sy Atsirabe 50 lalatany atsoaty zany mety ivadika secondaire ny lalana hafa no ny téléphérique ave olona firy no misitraka an'io tatsa firy no misitraka ary Atsirabe zany anisan'ny sopotry Madagasikara maninony tsika no miteny hoe le priorité anay hafa mihitsy izy tiany Michel Albert tsy defie fahantrana ny defie antsika fa tsy olona fahantrana aleo tsika tsy hita mihitsy hoe idefie any anina zay le mety mahavoakely tsy defie entre atsika ty defie amin'ny fahantrana ty andao le any ka raha manao defie tokoa raha manao fanamby Andriamatoa Tahina Razafinjoelina maninona tokoa ara no lasany amin'ny fitsikerana foana ny fanoerana fa tsy manome tanana koa sy manome vaolana ho anome vaolana foana ny tenako raha tsaronao tsara efa hatramin'ny nanalatsaka na tsy latsaka nanolotra ny solution solaire iny azo ao asa raha tsaronao tsara zany nanolotra efa manana ny espace solaire zao tsika samy hafa mahavoatsika dia espace ngeza be ho an'ny olona marobe efa miteny aho hoe jereo ny fiainana any Norvège jereo ny fiainana any amin'ny firenena européenne ny any Europa zay le décentralisation aminy omeo isa-tokantrano le izy amin'izay le izy natapaka ary ny transport d'énergie moa filazantsika azy mipoto sy ny namany dia mandeha ireo jiro fotsiny zany resahanao jiro resahako dia nijirama am'izay tena mifantoka amin'reto indostrie karaha jiro ny resahana moa Andriamatoa Tahina Razafinjoelina ny zara jiro io hoan'ny isa-tokantrano eny ange mpitondra andraso aloha iny le lazain'ny ankizy hoe jirona koa moa fitentsika azy le fahazavana fa ny jiro aneta adio tsara fa tsy jiro fahazavana re recharge ny olona telefone noho ny olona radio mampisokatra sain'ny olona zay ne ny ilainy jiro ahafahan'ny
mpanao volo mba miasa tratra ny délestage zao zany hoe raha tena andriamatotaina razafinjoelona tokoa ny lany teo amin'ny fitantanana ny firenena zany afaka nizaran'izay jiro mandeha amin'ny herinaratra zay ve sa hoe samy mandray atanana an'le hoavy zay le programme andresahako tsy efa varotana tokoa ve izy eny amin'ny tsena rehetra zay le programme andresahako hoe misy tokoa ny olona mivarotra ary nomeko ambakin'ny fournisseur ary a nalevako tao amin'ny pejiko Facebook hoe miverina amintsika manodidididina any arivo ariary ny ino ty izy teo kilowatt ny kilowatt raha alaina any amin'ity fournisseur ity natolotro le izy ataovy de io any amin'ny dio tsy kelikely amidy vidin'ny olona isam-bolana olona de mandoa volany jirama zany ny olona de mandoa vidy manefana io zany hoe vente location zany vente location mitovy amin'ny vidiny alohany amin'ny jirama ny vidiny le izy izy mijanonao anazy mandrakizay de jirama zany amin'izay fetra ihany koa iny ka tsy 10 taona ihany mifetrany le batterie 10 taona mifetrany fa 3 taona de verina volanao de manolo batterie ny olona fa mimpanao 10 taona ary eo ny zava-dehibe farafaratsiny namaty ary batterie ny atoandro ny olona miasa ny orinasa zay tantany koa de felabe no mivadika énergie solaire zay raha zavatra tantaraiko zany tsy zavatra hoe calcul théorique fa nianatra an'izy io nandritra ny herintaona nitokana mihitsy de natao ny tao ampiasana tena mety université ako zao a zay tantanina 140 000 watts zao na ny koany na ny vidiny zany na ny fampiasana azy a tena efa azo lazainy hoe mba voafe ihany na ny fournisseur nininy am'ireo a manolotra asa koa an'ireo techniciana malagasy eny amin'ny polytechnique mpamboatra an'le transformateur de mba miena le fanafarana atsoatsy araky ny teninao teo mety an'iny tsika mety afaka hanondrana an'ireo transformateur vita malagasy reo eny zay nge no antaniko anao hoe voatery tokoa ve tsy maintsy makany amina ady la politika foantsika amin'le fitantanana ny firenena raha ohatra le tanindrazana marina nyjerena fa tsy afaka mijery kosa hoe andao ry fanome tanana mihitsy hoe teny ety le akoatra n'izay resahanao zay a teo zao nanolotra vahaolana hoe andao mba zaraina traikefa ny mpamokatra ny tantsaha de takina aminy hoe reto ny kalitao takiny ny tseny resa-pirenena de anondransika de mbola ametrahany mpanao politika ohatrany nambarana teo hoe ka mbola misy an'izao ka mbola misy an'izao ny antony izy anie tena impossible le satria zao ry Michel Albert misy zavatra simba anao zao mahalala tsara hoe raha mandeha anao amin'ny faritra mpitondra aloha tsy maintsy mahalala firenetsika zay aloha zava-dehibe mahalala tsara ny force sy faiblesse raha mandeha anao faritra ohatra zao faritra andrefana ohatra tsy ro manditsy namany hatramin'ny mainty rano iny mahalala tsara tsika fa any de tena sopotry ny vary ny katsaka rehetrarehetra fa vao miala amin'ny tsiro mandidy anao mivoaka amin'ny mainty rano sy namany iny mandeha mainty rano sy antsalova sy rehetra iny potika ny lalana dalo a manjaka amin'ny atoandro de inona zavatra nataona isosokevitra zany ao anaty projet de société any antoko ty tanindrazana tsy antahiny zany hevitra zany any antoko décentralisé io volan'ireo gendarmerie sy miaramila reo aza tazomina ty anaty birao reo ahafahan'ny olona mandry fahalemana tsy ny gendarme any ane ny ratsy fa ianao ane na eto Antananarivo ary mety soanao gendarme amin'ny alina raha sanatry misy mahazo anao inona ny teneny anao mandefa asaka azoalina fa tsy manan'izay décentralisé eo tompoko ny vola matokisa an'ireo ratsa mangaika structure décentralisée an'ireo zavatra reo ianao fa rehefa décentralisé de milamina fiaina ohatr'izay koa ane ny lalana e mapotika ny lalana ane tsisy ministère tokany eto Antananarivo no hitantana ny lalana manerana Madagasikara tsy mahalala koa izy ny priorité raha iten'ny faritra Morimania na faritra Otmatsiatra aiza amin'ireo ny priorité avaiza mivokatra avaiza avany Kalamavony inona ny avany vato ny avany katsaka misy kely avany tsy maintsy mahalala le faritra ary zay no mahazava-dehibe ale hoe matoky an'le structure décentralisée ve manana zay eritreritry zay ve mpitondra zay tsy miteny hoe zay no apetrao amin'ilay toerana fa reo olon'ireo mihitsy ny tianay aparitany amin'ireo fatokisana fa iny ianareo mbola nanohatra ny fitondrana herira Jonary Mampiana tao anatin'ny antoko tim raha nieritreritra tokoa itsinjara fahefana andriamatoa Jonary Mampiana farapara ny taona 2014 de efa nidinanareo teny atsehatra teny Kianja hoe mba hapiditra hatrany amin'ny fokotany mihitsy itsinjarana n'le fahefana de nitrotra ianareo avy any amin'ny fanoherana faratamin'nyfitakina fanesorana azy ary voalohany aloha za mbola tsy tia zay aloha aloha azana tsara fa nanampy tamin'izay kely vitako
ho an'io antoko io zany hoe protim ihany protim tsy maninona raha izay ny ilazanao azy fa nanampy a ny antony de satria tamin'ireny aloha na tianao na tsinao ny statistika miteny a na corruption na inona ne mba isan'ny ambany ihany tamin'izany fotoana mazava ho azy fa nisany atosoana zay tsy anjarako ny miteny azy fa ny tantara aloha itsara ny tantara fa ny teboka faharotiako mariana aminao de hoe tsy mitsahatra miteny tena miteny anao a ny zavatra rehetra zay natolotray antoko fa tsy tahindra zavatra le eo foana le hitako mahavoatsika koa ndraindray le olona mpanao politika tsy niainga tamina viana zany hoe projet de société ananany antoko fa le olombelona no eritreretiny mahatafita azy izy tsy antoko ray ny teneniko an'izany fa ny zany hoe culte de personnalité lasa fanompona olona ty raha ty ary zany zavatra any manimbatsika zay culture zay toetsainy zay a de matimatesany antoko MFM tamin'izany fotoana raha tsaronao tsara maty moa zao ny mpitantana azy tamin'izany eo ndray filo vaovao fa sahirina iny mandefa an'le satria itsika mihitsy ny olona mihitsy mieritratra hoe olombelona ny anavitra sanatra vovavy ohatrany hoe superman ohatry hoe film de raha misy mahazo an'iny zany hoe am'le fanaovana politika koa zany mila fanorenana hatrany fotony mihitsy tena le resaka idéologie tsy ao tena tsy misy miala tsiny Michel Albert tena tsy misy aho tsy miteny antoko ray zay hoa raha miteny aleo azavatsara aloha aleo azavatsara mihitsy tsy olona tsy tianay fa fampandrosoana ny mbatadavinay zay tsy mila zany toerana zany hoe zay ihany mahay décentralisation manoro alevitra de ataovy ny gouverneur ane zao mbola tsisy fidiny zany hoe olona atokisany reo matony nomeny farafarasy alefasoany anivon'ny gouverneur ny vola fanjakana efa misy ihany teto-bola gouverneur milliard sa 10 milliard ariary ny vola mpanjakana zany hoe 7 arivo 4 arivo milliard ariary inona zay 10 milliard ariary tena tsisy dika zany tsy mikoty zany io olany lalana io alefaso any io olan'ny fahasalamana io aleo tantaniny ny tena mety commune fa rehefa mbola tsy vita aloha zay fa ria de alefaso any de mba aleo aloha le gouverneur tsirairay mba arahamaso ny asa ministère sy fanjakana zany am'izay manaramaso eo tsika no ifanampy izahay lazainao reo fampanohatra fa izay kosa de hiteny aminareo hoe ry gouverneur ry tsy mamely ry mpanatanteraka ny lalany ry tsy mamely ry amin'ny fahasalamana ry tsy fa izao ane le Michel Albert ny olana de zao olo tokana ny hoe président sahirana zay aty de atao inona daholo nga reo structure décentralisée andanina vola makareny reo tsy azoko zay ne mahatonga amin'ny tena impossible le nofo satria janona ho nofo sy endriky ivelany ny filazana an'le fampandrosoana ny faritra raha tsy paritaka any amin'ny faritra ny vola tsy aty aminay averina tsara zay tsy mila tsy miavinavina amin'izany zay rehefa tsy atsony zay zay tsisy ny politika amin'izao hovaina mihitsy zahay de antoko politika tena tsorona aminareo manana ny asanay zay mahafinaritra anay ny asanay ny antony anaovanay politika de ho an'ny firenenay fa mbola tsy resy lahatra ve le malagasy hoe Andriamatoa Tahina Razafinjoelina satria nandeha tany amin'ny fifidianana moa io ny filoam-pirenena ny alandaharana nareo tety amin'ny be ny tanàna indray tsy tafita eny zany tsy miteny ny resy aminay tandremitsara ny fahantrana na ny fahatafitana ny mandresy maresy fa ny antoko mandray anjara amin'ireny de isorany ara-poaratsaina mandrany vola makarena ho an'ny fireneny fa zay ny velabe ny nangataka an'izany hoe dadio tsara ny debata ho analakely tamin'ny communal ozytsika hoe avoin liste électorale izahay ihany candidat manana zo ahita liste électorale fa manina moa nafenina ny liste électorale hatramin'izay ka hatramin'izao zay ny teny hoe omeo anay ny liste an'le olona andeha hifidy fa ka mizy moa tsy azo tsiriana ao anatin'ny ny ao anatin'ny tambajotra de hoe ao zasa tsy ao ianao fa ianao tsy afaka mijery ny olona miaraka aminao am'le azo jerena daholo ny fokotany ray manontolo za zao mijery de mahita hoe afokotany misy ana de ao anatiny zao misy hoe faritra de distrika de fokotany fa le olona miaraka aminao tokony zay ny nangatanay omeo anay fa ho afisy anay isaky mibirao mpifidianana mba hitan'ny olona hoe ty olona ty ve fantôme ty olona ty ve mbola tena izy sa tsy izy tsony nangataka an'izany zay vao nandray fitenena voalohany atao amin'ny adevitra atao amin'ny commune tamin'le lobarendas nangatahan'ny commune eny de zay ny nangatahako tamin'ny fanjakana mangataka aho
dia nanao sonia moa ny candidat hafa tamin'izay fa ny candidat anankiray tsy nentina anao za tsy hanao an'izany fa manahira dia nivoaka reny amin'izay le inona ny filazan'le liste additive inona moa ny filazantsika listre fanampiny le listre fanampiny dia misy an'le anarana hoe mataray matareny misy zavatra nahavariana marobe mialatsiny a hiteny aminao a ny any hiteneniko an'izany ny hoavy fa tsy ny lasa ny lasa efa lasa zay koa oentin'ny finoana zay nay ny hoavy tsara no ny lasa zay foana ny esprit andriamatoa tahina razafiny joel raha ny lalana politika anarahanao ny mitovitovy fomba fijery tamin'ny andriamatoa marika ravalomanana tateorina ianao nandeha rery nitondroniny ao amin'ny pomba n'andriamatoa marika ravalomanana hoe nivadika tamin'ny andriamatoa marika ravalomanana etika ve zany sa hoe tena saraka mihitsy tokoa ny hevitra niova tokoa ve marika ravalomanana na tonga anao nisitaka tao sa zay le teneniko hoe ny vina zany aloha ny zavatra mila fantarina dia zao ny antoko ty tanindrazana efa tamin'ny 10 no forona raha nanampy zany ny antoko timy zay hatramin'izay dia amin'ny mahantoko ary ianao nahalala tsara fa mbola tsy nangataka toeran'izay zany hoe zay tsy mivady zany hoe tsy hoe nitroka zavatra atao dia rehefa lany ny zavatra atao dia nitsoka ary sao dia manana heritreritra kosa hoe anohana toko politika mba ho tonga eo amin'ny fitondrana mba hiarovatena koa rehefa ao anatin'ny fandehany raharaha zay le tegniko anao hoe raha namoino reny koa tamin'ny taona 14 zany tsy mbola nanam-pikasana an'izany hoe ilatsaka fa ny any reny koa maty tao amin'ny hopitaly sy raha aerobika fiainanay mihitsy ny hoe miasa eto dia miaina eto ny zanako mianatra eto manao sekoly ambony mianatra eto ary zany tena teneniko anareo mihitsy hoe manimba toetsain'ny tanora ny fideraderana hoe mianatra any apita ny zanakay ratsy ve zany ny eto ratsy ve zany ny atsika eto zay farahidany ihany ve zany no hitsabo teny eto zay farahidany ihany ve zany no hianatra eto fa maninona kay teny aminao be dia be mihitsy reo recherche ny akatso amin'izao momba famahana ny olona ny goudron afaratsika io lafo be goudron afaratsika io dia nanao recherche ny namana eny akatso zay moa mampianatra eny misy fotoana dia mba maniry izy hoe le vola lafo be lanina amin'ny rihibrida raha ny ray ampahafolon'iny fotsiny aloha mba andramanay anaovana nyty etude navarina taonay ity mba manahoana zay le tiako tena tsara neny atsika zany le politika edivanay tiaviny ianao ohatra ny zao atsika andriamatoa tahina razafiny joel ny amin'ny anjery manontolo miseritry ny fikarohana ohatrany hoe very anjavona toena nge zay fikarohana satria ohatra nakazakoa le takina mpianatra eny hoe fanohanana tahirikevitra nakaiza fikarohany mpampianatra mpiariko eto mbola tsy nisy teneniko anao zao jereo le budget amin'ny loate financier ny ohatriny ny vola lanina amin'ny rihibrida anesininy meo ray ampahafolony ny mpampianatra eny akatso meo ray ampahafolony ny mpampianatra eny akatso za dia mampiasa olona zavady tompo amin'ny sehatra raisam-pirenena mivoaka amin'ny université malagasy zahay akizy marobe fa miteny anao an'ity zavatra ity ao amorisy ankehitriny dia malagasy mahay indrindra nareo miteny an'io hoe tsy mahay zany ny gasy ao amorisy raha informatika sy matematika ny resaka malagasy manjaka vao misy asa mafy ao dia tsy malagasy manomboka miparitaka hatrany Canada ny laza malagasy raha tonga teto ny Emirates tsaratsarona tsara mpanamory iza no mitondra azy mpanamory malagasy tandremo fa sao dia diso anao metratre tsy mahay ny fa karaza misy foity ane zany tsika raha tsy resaka foity satria tsika tsy manome valeur azy dia izay mahatonga azy mandeha ary zany le zavatra tiana hitodiana hoe mba jereo reo manam-pahaizana malagasy reo manana olantsika amin'ny gazy misy etude momba ny gazy ao gazy te da iadivan'ny Russie sy Ukraine io manana an'io tsika malagasy misy ao manana olantsika amin'ny goudron ao mainty rano any izy manana réserve natara angeza indrindra misy mahay an'izany ao manana olantsika amin'ny cuivre zao amin'ny fanaovana électronique malakitany ao mainty rano anisany manana réserve angeza misy document an'izany ao fa maninona ho atsika ny tsy mitodika any mihitsy fa tsika zao mieritrretra foana hoe importena les solutions aka vary hybride aka mialatsiny tena mahitsy amin'ny teny zay mitody amin'ireo manam-pahaizana malagasy
fa zay todiana lamosany reo nanina tokoa zany tsy tanteraka mihitsy teto amintsika ndre mato tahina razafonjoelona samyla fitondrana fandimidimby teto ange samy efa nifandimby daholo zany nahatonga anay raha tianao am'izay ny hahafantatra hoe nandeha nitokana ny antoko ty tanindrazana satria zay dia manome valeur ary mpampianatra daholo ny akamarony eo amin'ny antoko asa raha nahitany listan'ny conseiller municipal niaraka tamiko teo anao fa angamba ny tao anaty listra roapolo voalohany ny rombe folo mpampianatra fanabe izany zany ny zavatra tena hidivanay mihitsy meo lanja ny fanabeazana itsika zao mahita tsy manara-dalàna ny olona jereo tsara ny tantara teto amin'ny commune tamin'ny farany teo anareo mpavaritra mba tokony ho ary mba tsy manaiky izy inona ny olana fanabeazana ianao zao miteny an'le valabe teo no beazina mahalala ny tanytsika ave tsika no beazina mahalala ny ombontsika ave tsika ny ombontsika ne ronjato kilao dia vonoana ny moyenne ny famonoana omba ny rahatany eninjato kilao aiza manapahizana malagasy amin'ny agronomie maninona tsy omena dia omeo omby vitsivitsy izy dia atsivy manao recherche zany hoe tena mila tetibola tokoa ve zany mila tokony mena ndraikitra fotsiny hoe tokony eninjato kilao vao azo vononahoana ary ny ahafahany manandrana omboka ny omby ane mila anaky folo rombe folo ny atao dia manandrany hoe température ave ny olana rano sotroana ave ny olana zao ve dia manao étude izy manao analyse sanguin izy rehetrarehetra zany ny asa ilainany dia makany andafy izy tsy maintsy mijery lenjato kilao aona ny composition ny rahan'ity aona ny fandehan'ity iny zay le atsoina hoe mila fitaova fa raha ohatra zany vitantsika mamadika ny ombontsika ronjato mako amin'ny efajato kilao fotsiny dia mitombo avy roeny ny fananany malagasy piompiomby eto madagasikara avy atrany toa dia efa nienanana roa azy izy andremato tahina razafonjoelona maharaparanantsika ny dindingintsika asa manahoana ny tena fijerinao raha-pirenena amin'izao fotoana zao mijery mahitsy zay hoa tsy maintsy manantena zay zavatra koa aloha marobe mihitsy ny olona miteny hoe kivy tsy mbola nisy vahaolana atao anaty akivina ary zay mahatonga ny olona sorena matetika ianao tsy mahita fa sorena ny fiarahamonina malagasy tendu tanao vao mihetsika kely dia sorena jereo anatin'ireny tambajotry reny sorena ny any zavatra tiako resahana aloha dia ity faly vao tafita fa tsy tafita vao faly zay zany mba zaraiko mihitsy aloha tsy ho ay mihitsy aloha fa asorenina eny any vao fiarahamonina fa lasa mahatonga antsika misaratsara kio a dia mahatonga antsika tsy mandroso ny rahara politika dia ny anay izany zavatra rehetra raha nahianao anahy ianao tena sosokevitra ny resahako anao teo zany hoe tsy niteny hoe tsy mety fotsika hoe maninona ny tsy zao ny atao tsy mijanona zay amin'le hoe tsy mety fa reto misy vahaolana ataovy reto raha mety nataontsika ny lalana teto Antananarivo nandritra ny COI vite ny divantsika ny embouteillage aza dino ny embouteillage dia anisan'ny facteur ambony indrindra mampiakatra ny sandam-bola vahiny io satria importation ana carburant so dia eritreretintsika ny embouteillage tsisy dikany mitondra amin'ny économie pirenena ny embouteillage vitantsika nanala ny embouteillage nandritra COI mingavy zay toizo reny fa tsara be reny mba toizo hoan'ny vahoaka malagasy fa tsy hoan'le vahiny tonga teto ya amarana nydingintsika andriamato tahina razafonjoelona inona ny mba afatra ampitainao hoan'ny mpiaino ny antsiva raha teo le fanontanianao teo mihitsy no valiko farany hoe nivadika ve nao sananao inona tsia averiko ndray izahay dia tsy manompolina ary izahay ny eo anivon'ny antoko ary a tsisy an'izany hoe tahina zao dia izahay izao antoko zay le antsony hoe antoko tsy resam-pianaka viny io tsisy hoe tahina dia avy eo zanaky tahina dia avy eo nivady non antoko zany antoko zany a dia vina rehefa te hiditra ny fianakaviny dia beazo anaty antoko dia mahalala ny vinana antoko mahalala ny disipline ny antoko dia miakatra tsy kelikely dia tonga amin'le izy zany ny tiako tenenina hoe zay le fanovana lehibe mila ataontsika marobe loatra ny olona miteny hoe zay tsy hanao politika ntsony diso zany mampahatra antsika midira antoko politika zay tsy miteny ny aty aminay fa mba takio fotsiny antoko politika inona mba tena vinanareo e socialiste nareo sa capitaliste ahoana ny hevitrareo momba ny vary momba ny omby momba ny jirama mba valio zay fa manjary lasa fanompona olona ny efa rano ary zay zavatra zay anisan'ny manimba ny firenena ka zay ny teninay hoe antoko ny resahana zany antoko zany manana vina tsy maintsy tazomina fa tsy hivadiana ka dia zay ngamba ny teny famarana dia misaotra anareo mamerina ny fisaorany mety nisy ny hevitra tsy nitovy fa zany ny antsoina hoe olona no beazy natao anatin'ny fahalalahana
ny olona manana hivitra tsy mitovy tompoko dia afaka mifampiresaka mazava misaotra tompoko.